Miarabantsika rehetra indray tafavory sy tafahoana amin'izao andro izao. Faly satria velon'aina ianao ary faly tena faly kokoa raha mbola tafajoro ianao ao anatin'ny pista izay nametrahan'Andriamanitra anao. Hiary hivavaka isika alohany handraisasika tenin'Andriamanitra. Ry Jehovah Andriamanitra rainay tsy sara indrindra, eny an-danitra tokoa ianao no mijery anay zanak'olombelona araka ny teninao. Mahafantatra ny vo sy ny fo ary izay rehetra lehanay ianao, na mipetraka izay na mivoaka izay dia tsisy miafina eo anatrehanao izany. Mamelany olokay amin'izay rehetra tsy nahatanteraka anay, ianao moa dia manao ny andraikitrao, manao ny asanao, manao ny maneho ny fahatsaranao, dia ny famindrapo izay mifono fitiavana ary mbola nahatonga anay tafajoro velon'aina tahaka izao ihany koa. Ray raha hianatra ny teninao indray izahay dia intia sasao madio amin'ny rahan'i Jesosy mba ho mendrika ny hitondra ny teninao. Aoka ny fanamasinao ao anatiko izay efa napetraka ao no hizara ary hampianatra ihany koa ny fahamarinana avy amin'ny teninao. Tario izay fanamasino ary izay rehetrarehetra tsy avy aminao, didiko tsy manana fahefana miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy fanelingelenana rehetra izay mahatonga ny saina iovaova dia miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany. Mitenena ianao ray amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Tenin'Andriamanitra izay ho raisintsika ho fampahirezana ho taradalana androany dia teny anankiray ihany dia teny izay ho hitantsika izay nolazain'i Jesosy. Luka 7:5-20. Zavatra anankiray ilazana ny fiainana kristianina, fiainan'izao tontolo izao mihitsy aza. Izao voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny Luka 7:5-20. Fa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy kanefa very ny ainy. Amen. Ry zanak'Andriamanitra rehetra mandeha an'izao afatra izao dia raiso avereno eno inibetsaka mihitsy aza satria tsy ho ahy ihany fa ho anao ihany koa izany tenin'Andriamanitra izany. Inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy kanefa very ny ainy. Ry hava-mahalala amin'ny tompo, tsarovy ny tenin'Andriamanitra anankiray izay manambara ny hoe inona moa ny soa azonao, inona ny soa azoko. Raha azoko daholo, voavidiko daholo izao tontolo izao, andeha ataoko hoe vidiko ny tany, manana vola tsy takatra ny sainako andeha hividy ny tanàna Madagasikara ray manontolo ohatra, andeha ataoko hoe hovidiko ny Nosy Be, ho lasako Antananarivo, ho lasako Maurice, ho lasako Seychelles, dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe raha be indrindra 20 taona ny ainako eto amin'izao fiainana izao dia inona moa no soa azoko. Tenin'Andriamanitra izany dia entintsika manambara hoe fiainana tsy ho an'ny jentilisa ihany no zavatra tenenina eto, fa indrindra ho an'ny olona mpivavaka satria jiosy no mifanena tamin'i Jesosy indray mandeha, ary ho antsika kristianina ihany koa no tena hiantefany izany tenin'Andriamanitra izany. Zavatra manahirana tokoa ry hava-mahalala amin'ny tompo izany resaka izany satria matetika isika dia tsy miala eo an-dalana miaraka amintsika ihany koa ny fitadiavana an'io atao hoe fahasambarana amin'ny alalan'ny arena, amin'ny alalan'ny atao hoe fisehoana eo amin'ny fiarahamonina. Mba tianao no fantatry ny olona, tianao no misandratra eo anivon'ny fiarahamonina, nefa eo anatrehan'Andriamanitra dia zava-poana izany. Lazain'ny soratra masina mihitsy any amin'ny mpanao salamo any, salamo 5:20 dia hoe na manana voninahitra aza ny olona ozy izy dia tsy maharitra izy, tahaka ny biby izay samy tsy maintsy ho faty ihany izy. Izany hoe foly fotoana kanefa moa dia niazakazaka any amin'ny atao hoe fitadiavana ny voninahitra. Amin'ny 7:20 amin'ny salamo 5:20 dia hoe tsy hitondra na inona na inona izy raha maty tsy mba hidina naraka azy ny voninahiny. Ny zavatra tsara ho fantatsika rehefa malala amin'ny tompo dia ny hoe ny arena tsy mahasoa amin'ny andro fahatezerana fa ny fahamarinana no mamonjy tsy ho azon'ny fahafatesana. Any amin'ny ohabolana 1:4 zany averiko indray mandeha hoe ny arena tsy mahasoa amin'ny andro fahatezerana. Inona moa zany andro fahatezerana? Amin'ny andro fitsarana zany, amin'ny andro Jehovah zany. Isaia 7:7 dia milaza hoe indro avy ny andron'i Jehovah dia loza
firehetany fahatezerana mba haninona mba hanafoana ny tany sy handringana ny mpanota. Le hoe ny harena tsy mahasoa amin'ny andro fahatezerana fa ny fahamarinana no mamonjy, tsy azo ny fahafatesana dia andron'i Jehovah zany. Avereny tsara ao an-tsainao mihitsy le hoe inona no soa azon'ny olona raha azony avokoa zao tontolo zao nefa very ny ainy. Matetika man tsy mifanindry an-dalana ozy ny fiazakazahana hamonjy ny loka, satria tsika dia efa napetraka araka ny fampianaran'ny Paoly any Korintiana voalohany toko 7:4-20 ka hatramin'ny 5:20 any le milaza hoe mpiazakazaka ozy samy miazakazaka azony loka, fa ireny ozy dia miazakazaka azony loka zay mety ho simba ihany. Miazakazaha ianareo fa tsika ozy izy miazakazaka azony loka tsy mety ho simba dia ny any an-danitra zany. Ka eo amin'ilay fiazakazahantsika ihany mihitsy no misy mampiazakazaka antsika en parallèle dia le Satana. Ny Satana dia mifanindry an-dalana aminao isan'andro isan'andro. Aza mieritreritra ianao hoe fomaraina ianao ka nivavaka dia andeha ianao dia tsy hanaraka ny Satana, dia ao anatrehan'Andriamanitra mihitsy ary raha mivory ny zanak'Andriamanitra voalazan'ny Joba toko 1 hoe io koa fa mba teo koa Satana mba niaraka amin'ny fivorinako vao mainka ianao zay mandeha miala ny tokantranonao, dia eo foany Satana miezaka mampivily ny sain'ny olona, mampivily ny sain'ny kristianina, satria zay ny tena tanjony hoe ampiova ny tanjonao ho any amin'ny tanjona mitovy amin'izao tontolo zao. Zao tontolo zao izy dia miezaka mahatratra ny farim-piainana zay mahatonga ny voninahitra. Tsika dia nilazain'i Jesosy mihitsy any amin'iny Matthieu toko 4:20 dia milaza hoe mitedava ozy izy arena ho anareo any an-danitra zay tsy misy kalalao, tsy misy fahasimbana, tsy misy mpangalatra, fa aza miady arena anareo etỳ an-tany. Zany dia lalana anankiroa samihafa. Inona ny tiana tongavana amin'izany? Le devoly no mampiazakazaka ny olona hitady ny atao hoe arena, satria maninona le hoe zay maharesy ny olona ozy izy no mahababo azy, manandevo azy. Voalazan'ny Pera 2 toko 2:7. Zay maharesy ny olona no manandevo azy. Rehefa resiny fitsidihana ny fitadiavan-karena ianao dia voalazan'ny Mpitorotainy toko 5:7 ihany dia milaza hoe zay tia vola ozy dia maninona tsy mety ho voky vola, ary zay tia arena tsy mety ho voky ny fitiavan-karena. Ny zava-doza dia ny Baiboly mihitsy mampianatra antsika. Ohabolana toko 7:4 dia milaza hoe aza manasa tena te hanan-karena ianao ozy izy, aza orona amin'izany ny fahendrenao. Fahendrena manahoana moa ny tediavin'Andriamanitra amiko sy aminao mba tsy hirona amin'ny zavatra tahaka ireny. Tsy hoe ratsy ny manan-karena, tsy akory, fa amin'ny andro aorinao ao ny fonao dia zava-doza be. Jesosy mihitsy no milaza hoe zay toeran'ny arenao dia any koa ny fonao ozy Matthieu toko 5:20. Tsy misy olona mahay manompo tompo roa, ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany. Matthieu toko 5:17. Ny tompo iray dia manao hoe amidio ny arenanao. Matthieu toko 7:20. Amidio ny arenanao dia zarao amin'ny malahelo dia anana arena any an-danitra ianao. Zay zavatra mamatipatitra ny olona eto amin'izao fiainana izao dia asian'Andriamanitra ho fongorana. Araka le teny teo hoe moa Jesosy indray andro any amin'ny Luka toko 4:17 any hoe ianareo rehetra izay tsy mahafoy, izay rehetra anananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Inona ny dikan'izany? Any amin'ny Luka toko 8:7 izy dia milaza hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy misy olona izay efa nahafoy trano na vady na rahalahy na ray sy reny na zanaka noho ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy handray be lavitra amin'izao andro ankehitriny izao dia fiainana mandrakizay. Tsy mendrika ny atao hoe mpianatro. Ny tiana olazaina amin'izany dia tsy hoe ianao afoy ny rainao na ny reninao na ny zanakao, fa ataonao en second plan. Any amin'ny laharana faharoa zany ny fiahiana voalohany dia ny fiainanao mandrakizay. Fiahiana voalohany dia le fahamarinana zay mamonjy ny fanahinao, dia rehefa tsapanao hoe mahavonjy ny fanahinao ny fahamarinana dia afaka mahavonjy ny hafa ihany koa le atao hoe fahamarinana. Ka ny loza dia zao fitiavana ny vady aman-janaka mahatonga ny hoe hiary arena, kanefa tena malalaka mazava tsara mihitsy ny tenin'i Jesosy hoe tsy mahay manompo tompo roa nareo na inona ataonareo na inona filazanareo tsy mahay, fa ny ray ho alana ozy izy, fa ny ray kosa ho tiany. Tadio tsara nefa fa eo amin'izao tontolo izao
dia fiazakaza amin'ny arena sy ny zavatra ao amin'ny voninahitra eto amin'ity tany ity ihany zay tsy mandeha makaiza. Zay no loka zay samy tedavina eto amin'izao fiainana izao. Rehefa malala amin'ny tompo izasy ianao dia manana olana lehibe raha tany ka tafiditra amin'izay fiazakazahana en parallèle ny atao hoe arena izay, satria na tiatsika na tsy tiatsika dia mireflete, misy karazana fofopofona ihany an'le hoe inona no soa azonao raha azonao izao tontolo izao, ataoko hoe imparty an'izao tontolo izao ny azonao, dia misy tsy voajerenao tsony eo amin'ny ara-panahinao. Timoty voalohany toko 4:10 dia milaza hoe ny fitiavam-bola ozy izy ny maninona fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany fatrapitady izany dia efa voavily niala tamin'inona finoana ka manindro tena ho amin'ny alahelo lehibe. Rehefa nitongotra ao ilany tafaroboka amin'izao tontolo izao zay lazainy tenin'Andriamanitra hoe tsy manana didy amin'izany isika, dia tadidio fa tsy maintsy tafiditra amin'ilay filalaovan-dratry. Ny olona rehefa manana voninahitra dia atao hoe manana fahefana zay. Rehefa manana fahefana dia azo atao daholo ny zavatra rehetra. Rehefa atao daholo ny zavatra rehetra dia miteraka ny atao hoe ota, satria na tianao na tsy tianao teny malagasy dia milaza hoe ny vola maharangaha, rehefa rangaha ianao dia enjehan'ny vehivavy, ary rehefa tafalatsaka amin'izay ianao dia lasa mividy vehivavy, dia tonga ny atao hoe fitsangatsangana, dia tonga ny atao hoe fampitehana ny ara-panahinao satria tsy voajerenao tsony io. Ka inona ny tiana ataontsika amin'izany zavatra rehetrarehetra izany? Mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia hoe sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana. Ohabolana toko 7:17 zany. Teo dia nilaza fanontanian'i Jesosy hoe inona ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy kanefa very miaina. Ary ity indray dia milaza hoe sambatra izay olona mahita fahendrena ary izay olona mahazo fahalalana. Satria voalazantsika tany am-piandohana le ohabolana toko 1:14 le hoe ny arena tsy mahasoa amin'ny andro fahatezerana fa ny fahamarinana kosa no mahavitra tsy ho azon'ny fahafatesana. Ny tenin'Andriamanitra ry hava-malala dia manoro antsika isan'andro satria izay le hoe fahamarinana tongotra fahazavany lalako dia ny teninao. Salamo 7:10 io. Dia inona zany no tokony atao? Aizanao hitantsika zany le atao hoe fahamarinana. Fahamarinana dia ny fahendrena sy fahalalana avy amin'ny Jehova. Ohabolana toko 2:9 dia milaza hoe Jehova manome fahendrena amin'ny vavany ny voan'ny fahalalana sy ny fahamarinana. Ry hava-malala ao amin'ny tompo, eto zany dia mametraka mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe jereo ny lalan'ny tongotrao, makaiza, ho aiza ary hivantana any amin'ny mandrakizay inona, satria ahorinao amin'inona izao fandalovanao eo amin'ity fiainana mandalo. Ohabolana toko 5:12 dia milaza fa hoe tsara ny mahazo fahendrena no mahazo volamena. Averiko indray mandeha. Ohabolana toko 5:12 tsara ny mahazo fahendrena noho ny mahazo volamena, ary tsara ny mahazo fahalalana noho ny mahazo volafotsy. Zavatra anankiroa samihafa mihitsy ireo. Isika raha mikatsaka an'izany atao hoe volamena, tsarovy tsara ny voalazan'ny Apokalipsia, fahalalana volamena ny any amin'ny ivatananao, ary tsy izay no mahatonga an'ilay lalana tsy ho vitanao volamena etoko na ahoana na ahoana, fa ny volamena mandalo eto, volamena izay hoentin'Andriamanitra hitsarananao amin'ny andro fahatezerana dia ny andro farany. Tsarovy tsara ilay tenin'ny Jakoba nivakitsika teo aloha teo. Ahoana hozy izy ny Jakoba toko 5:17 efa namory arena amin'ny andro farany ianareo, ny volamena sy ny volafotsynareo hozy izy dia arefesina, ary ny arefesiny dia maninona? Ho vavolombelona hiampangana anareo. Tsy afa-miala izasy ianao, tsy afa-miala, satria ny zavatra rehetra dia hoentin'Andriamanitra eo amin'ny fitsarana avokoa izy mpitoroteny toko 12:17 nahasoana ny tsara. Ka eto zany tsika dia mametraka tsara ny hoe mandrakizay inona no tiana ho vatanina. Ny Kolosiana toko 3:12 dia le hoe laza hoe sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Ry hava-malala amin'ny tompo dia tsarovy fa teny amaranako azy dia ny Jaona voalohany toko 2:15-17 hoe mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra. Amen.